miarabana ny tokantrano manaraka ny météo amin'ny zao fotoan'izao ny sary azo amin'ny zana-bolana mandraondraona ny andro fa efa somary miamaina aloha zany amin'ny ankapobeny ho any tapany avaratra atsinanany nosy no any ilany atsinanana kosa dia nahazo vahana tanteraka ny tsioka ny varatrazana ny rivotra avy any atsimo atsinanana ka mahatonga ny andro manjombonjombona mety misy ny herika tamin'ny ilany atsinanany avoatany na orana ihany koa ny amorontsiraka atsinanany nosy iny mbola mitoy izay ka hatramin'ny rapitsy fa ny alatsinainy kosa dia manomboka miverina indray ny oram-baratra saika amin'ny avoatany sy ny tapany atsimon'ny nosy no hitanan'izay ary ny any amin'ny tapany avaratra andrefany Madagasikara. Ny maripana ihany koa dia isy fiakarana tsikelikely ny maripana manomboka ny alatsinainy ho any avoatany sy ny ilany atsinanany Madagasikara. Raha toa ka nisy fidinan'izay tamin'ity an'ity sy rapitso hitantsika rehefa avy eo no tena mahakasikasika an'izay ny fiforonana rivo-doza aloha zany tsy misy atao anatin'ny 3 andro ho avy raha ny manodidina ny Madagasikara no resahana ary ny toetrandrontsika roa ny rapitso dia misy hatrany ny orana amin'iny amorontsiraka atsinanany Madagasikara iny manomboka any amin'ny faritra Sava zay ka hatrany amin'ny faritra atsimo atsinanana saika hitanan'izay miendrika tandrikondraona moa zany izany indraindray ho an'ny faritra loatra mangory kosa dia mety arahina herika ny raona mitakovana vao maraina fa ny ilany atsinanany avoatany dia mandraona amin'ny ankapobeny ho an'ny amorontsiraka avaratra andrefany nosy kosa mitoy ny orana tandrikondraona ary mety ho arahana kotroko zay ho an'ny amorontsiraka ny faritra Sofia ny ambiny kosa dia maina ny andro ho an'ny rapitso tolakandro mbola mitoy hatrany ny oram-baratra hitantsika any amin'ny faritra Sofia Boeny ny faritra Melaky ny faritra Bongolava ary ny inany andrefa ny faritra Vakinakaratra miandry an'izay ihany koa ny any amin'ny tanin'ny faritra atsimo andrefana misy ihany koa ny orana tandrikondraona manify any amin'ny faritra Sava sy Analanjorofo ary ny faritra atsimo atsinanana ny ambiny kosa dia maina ny andro raha ny maripana vovinavina ho an'izay rapitso izay eo amin'ny 13 ka hatramin'ny 14 eo aloha zany ho an'ny faritra Vakinakaratra sy Matsiatra ambony ho an'ny faritra Analamanga eo amin'ny 17 degré celsius ary ny any amin'ny tapany atsimo faritra Nosy miakatra raty amin'ny tapany avaratra zany hoe manakaikaiky ny faritry atsinanana dia manodidina ny 17 ka hatramin'ny 18 ny maripana ny any amin'ny ilany andrefany nosy kosa 30 ka hatramin'ny 130 aloha zany ny morontsiraka avaratra andrefany Madagasikara iny ny any amin'ny tapany atsimo andrefana no mahatratra 30 degré celsius ny maripana vovinavina ary ny any Amaivatanana dia mijanona 30 degré celsius hatrany aloha zany ny vovinavina izay rapitso izay ho an'ny andro ny alatsinainy mbola mitoy hatrany ny oram-baratra fa saingy mitatra raty amin'ny avoatany izay amin'ny ankapobeny ny tapakandro hariva miandry an'izay ihany koa ny faritra Nosy ny atany faritra Androy ary ny any atsimo andrefana mitatra hatrany amin'ny faritra atsimo atsinanana izay oram-baratra izay raha iverenina kely ho an'ny avoatany dia Analamanga Itasy Bongolava ny any amin'ny faritra Vakinakaratra Matsiatra ambony Moromania Iorbea ireo zany no isitraka oram-baratra amin'izay alatsinainy izay mbola mitoy ihany koa izay ho ny faritra Melaky Betsiboka sy ny any amin'ny faritra Sofia ary ny tapany atsimo amin'ny faritra Diana ny ilany atsinanana kosa ho an'ny faritra atsinanana sy Vatovavy ary Fitonany dia mandraondraona ny andro fa ny alina mety arahina orana hatrany aloha zany amin'ny ankapobeny ny maripana vinavina dia manodidina ny 17 eo aloha zany tsy miova firy zay ho an'ny Analamanga fa miakatra 20 degré celsius kosa zay ho an'ny Vakinakaratra sy Matsiatra ambony ny ilany atsinanany nosy efa miakatra 9 ka hatramin'ny 12 degré celsius ny maripana vinavina ny any amin'ny tapany avaratra andrefana kosa nahitana fidinana amin'ny ankapobeny ny maripana ambony indrindra satria dia 13 degré celsius hitantsika any amin'ny faritry Maivatanana na ny faritra Betsiboka moa zany ho an'ny androny talata kosa indray amaranantsika azy dia mbola mitoy hatrany ny orana ho an'ny avoatany faritra Analamanga faritra Vakinakaratra ny faritra Itasy Bongolava faritra Melaka ihany koa mbola ao anatin'izay ny faritra Boeny sy Sofia ary ny amorontsiraka ny faritra atsinanana ary faritra Vatovavy Fitonany ary ny any amin'ny faritra Alaotra Mangoro ny tapany atsimo Madagasikara kosa dia efa manomboka miverina maina ny andro amin'izay andro ny talata izay ny maripana vovinavina dia manodidina ny 19 ka hatramin'ny 17 misy fiakarana kely hatrany zay ho an'ny avoatany ary eo amin'ny 19 ka hatramin'ny 20 degré celsius kosa ny maripana ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy 20 ka hatramin'ny 30 zay ho an'ny tapany atsimo andrefana ary mijanona 30 ka hatramin'ny 30 degré celsius kosa ny any amin'ny tapany avaratra andrefany Madagasikara iny izay ny meteo tamin'ity an'ity ny vaovao dia arahanao hatrany ary manasanao hitsipika ny page Facebook Foibe famantarana ny toetrany andro eo ihany koa ny YouTube Meteo Madagasikara ny laharana finday 034 94 580 97 izay ny tamin'ity an'ity raha mpisy iray fotoana manaraka veloma